miditra eto Analamanga mitoy ny fiadina tompontakany ligina Analamanga teo miditra teo amin'ny andro fahafito ny faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity ka niverina vonjimaiky eo amin'ny laharana voalohany indray ny AS Adema. Nanamafy ny mahalarana voalohany vonjimaiky azy ny ekipan'ny AS Adema rehefa nandresy ny ekipan'ny Iskafoty tolakandro tetsy amin'ny kianja Mahamasina. Resin'izy ireo tamin'ny saharaina ohatra ny ekipan'ny commune Antananarivo Renivohitra nandritra n'ity andro fahafito ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany ity. Baolina atokana tafiditra pota teo amin'ny minitra faharoa amby fitopolo. Ny adatra amin'ny farany lalao satria mpanazatra roa samy manana tetikady matipaika ny fanatrika dia Tity Rasonav sy Raniry. Naloza indray dia niakatra eo amin'ny laharana faharoa ny ekipan'ny Tana Formation rehefa nandavy ny ekipan'ny LGK Plus tamin'isy 3-0. Torak'izany ihany koa teo amin'ny lalao nataony Andro Zoma dia nahazo ny isa 4-0 ka niakatra laharana fahatelo ny ekipan'ny Mama FC rehefa nandresy ny ekipan'ny FC Tanata amin'isa 2-0. Tamin'io andro ny Zoma io ihany dia nahazo ny fandresana voalohany ho azy ny ekipan'ny Miva. Resin'izy ireo tamin'ny 2-0 tokoa mantsy ny ekipan'ny AC Sabnam.
ary farany dia navita amin'ny valinadiny tamin'ny topolalaova 20